ny fandresen'ny mpino kristianina. Ny fandresen'ny mpino kristianina, fandaharana totosain'ny faramalala razanajatovo hoenoinao eto amin'ny onjam-peon'ny radio vaovao masoa isaky ny amin'ny ora toy izao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manan-kery avy any Nazareta, Jesosy Kristy ilay Andriamanitra marina, Andriamanitra tsy mba mamitaka, ary efa miteny izy dia tsisy izay tsy tanteraka ny teny rehetra izay ambarany. Andriamanitra nandresy ny fahafatesana ary mpandresy no anarany, ka izay rehetra manana azy nandray azy ho tompo sy ho mpamonjy ny fiainany dia mpandresy toa azy ihany koa. Amin'ny anarany ry havana no hiara-bako anao ary isaorako anao betsaka indrindra mbola manaraka hatrany ny onjam-peo ny radio vaovao masoa. Anaraka taridalana vaovao indray isika ry havana, taridalana izay hitarian'ny tompo antsika mandrakariva, andresena manoloana ny ady sarotra ary koa ahitana izay atao izany dia araka izay voasoratra ao amin'ny Jaona 2:5. Izao ny voalaza amin'ny anaran'i Jesosy ny tapany farany hoe ataovy izay asainy ataonareo. Fa mialoha izany dia andelo isika hiara-iombona amin'ny vavaka. Hivavaka isika tompoko. Dia ranao izay Andriamanitra mankalaza anao ary manome voninahitra anao. Andriamanitra lehibe ambonin'ny Andriamanitra rehetra ianao. Andriamanitra tsy toa ianao, Andriamanitra be voninahitra ianao. Andriamanitra manerana izao tontolo izao ianao. Any an-danitra ny seza fiandriananao ary ety ambony tany ny fitoeran-tongotrao. Koa indreto izahay manatrika izany seza fiandriananao izany. Vonina ny hainao anao indray. Misaotra anao na nimezanao ny famindramponao taminay tamin'ity andro ny tontolo ity, ka mbola ahafahana indray miaino izany taridalana avy aminao izany. Ka ny fanahinao masina ny anenika ny tokantrano tsirairay avy, anenika ny toerana izay misy ny tsirairay miaino izao fandaharana izao, ary anokatra ny vavahady-tsainay, ahafantaranay ny marina, ary izany marina izany no hanafaka anay tsy ho andevo ny olam-piaina ny ety ambony tany, tsy hanandevo anay ihany koa amin'ny tsy fahalalana sy ny tsy fahafantarana. Dia mitenena ary ianao tompo fa miaino ny mpanomponao. Amen. Averiko aminao ry havana ny lohatenin'ny taridalantsika dia araka izay voasoratra ao amin'ny Jaona 2:5 tapany farany, izay mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ataovy izay asainy ataonareo. Izany teny voambara izany dia teny izay nolazain'ny Maria renin'i Jesosy tany amin'ny fampakaram-bady anankiray tany Kana raha lany ny divay. Tsisy nahita hevitra teo anoloan'ny olana anankiray izay nitranga noho ny fahalanian'ny divay afa-tsy Jesosy Kristy. Tantara izay hain'ny mpino kristianina loatra izany ry havana, tsy hivalam-parantsika. Dia inona no nasain'i Jesosy natao? Haintsika loatra hoe naniraka an'ireo mpianatra izay niaraka taminy izy andraraka rano tao anatin'ny siny. Mahagaga sy mahavariana fa divay ve ny lany dia rano no andeha bosaka. Mandrakariva ry havana, aoka aloha ho fantatsika fa tsy olana eo amin'Andriamanitra ny olana izay misy eo amintsika. Fa rehefa manana an Jesosy Kristy ka miaino azy dia atolony anie ny vahaolany. Mahay ny zavatra rehetra ny Andriamanitra, ary araka ny voalaza ny amin'ny Luka 7:17 izay zavatra rehetra tsy hain'ny olombelona atao dia hain'Andriamanitra atao. Fa izany hoe ny olombelona ny tsy mba te herika any aminy, ny olombelona ny tsy te hiaraka aminy, ny olombelona no manilika an'Andriamanitra, indrindra moa fa rehefa misy olana izay. Eny fa na dia efa mpino kristianina aza dia mitady vahaolana etsy eroa aloha, dia ambara mandrakariva ny amin'ny hoe tsy hita fa maha olombelona aloha ny tena nofo sy raha ihany. Dia mba nanao an'izao kely aloha nanao an'izao kely, fa ny fanontaniana ry havana tokony hipetraka mandrakariva ao anatintsika teny hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra ve izany.
na inona izay zavatra mitranga eo amin'ny fiainantsika dia aleo mitodika eo amin'ny Jesosy Kristy. Izy ny tompony finoantsika sady mpanefa izany araka ny Hebreo 12:2 ka araka izay finoanao ny dikan'izany no anatanterahany izay angatahanao aminy. Ary izany indrindra no hitarehan'ny tompo antsika eto amin'ity taridalana ity hoe ataovy izay asainy ataonao. Inona re ny tenin'Andriamanitra mba efa renao mba efa novakianao mba efa noazononao dia efa nataonao ve? Ny fanatanterahana izay ambarany ane dia midika fa niaino azy ianao. Ary izany no anambaran'i Jesosy araka izay voalaza ao amin'ny Jaonina 4:17 hoe niondrika miaino ny feoko ary izaho mahalala azy. Fantany amin'ny antsipiriany ianao ry havana. So ianao mihevitra fa mandalo ao anatin'ny olana maro isan-karazany na ny ady sarotra maro isan-karazany na ny aretina izay misy amin'izao fotoana izao, atahoran'ny maro mihitsy satria mandringana. So ianao mihevitra fa tsy fantatr'Andriamanitra ianao, tsy ho hitan'i Jesosy Kristy ianao, fa ny angatahany aminao dia ny miaino azy ary manatanteraka izay rehetra ambarany. Mety hiteny ianao hoe zange mamaky baiboly foana, miaino toriteny, arahako daholo izay tenin'i Jesosy Kristy fa tsy hitako be ihany. Ry havako, izao nge nambaran'i Jesosy any amin'ny Jaonina 4:13 hoe raha maharitra amin'ny teniko ianareo dia ho mpianatra tokoa. Mila manam-paharetana isika ry havana ao anatin'izany fandrenesana ny tenin'i Jesosy, fahafantarana ny tenin'i Jesosy zany, fa manana ny fotoanany izy, fa tsy araka ny fotoananao manana ny fotoanany izy raha maharitra amin'ny teniny ianao ny ampandreseny ianao, raha maharitra amin'ny teniny ianao ny voalaza teo dia ho mpianany tokoa. Ary izany mpianatra izany nge tsy hoe vao miditra mianatra tonga dia andeha hifindra kilasy, fa mandany herintaona. Misy aza ao anatin'ny mbola tsy dia fahaizana loatra dia lasa mamery kilasy. Misy mijanona indroa taona ao anatin'ny kilasy iray na in-telo taona fa tsy afindra ny mpampianatra raha tsy efa tena hitany tsara hoe azony, raha tsy efa fantany tsara hoe mahay iny mpianatra iny izay vao mifindra kilasy. Ary tahaka izany isika ry havana eo amin'ny Jesosy Kristy. Jesosy mampitombo mandrakariva ny finoantsika. Ary ao anatin'ny fampitomboana ny fahafantarana an' Jesosy Kristy nge no antony izay andalovany ady sarotra, ny aretiny. Aiza moa no anatanterahany Jesosy Kristy ny tenin'ny voalazany araka izay voasoratra amin'ny tapany farany any amin'ny Jaonina 4:17 hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, nefa matoki izaho efa naharesy izao tontolo izao. Ka raha mbola ety amin'izao tontolo izao isika dia misy fahoriana mandrakariva ry havana. Fa tiany Jesosy ampifantarina anao, tiany hiainanao izany hoe Jesosy efa naharesy izao tontolo izao ary mampandresy izay rehetra manana azy ihany koa. Ary izany no andresentsika ny ady sarotra rehetra izay mandalo ho an'izay manana an' Jesosy Kristy. Ka na inona mety hoe zavatsarotra lalovanao dia mahatoky ny tenin'Andriamanitra araka izay voasoratra any amin'ny Jeremia 7:20 hoe izaho mahalala ny hevitra izay heveriko anareo dia hevitra mitondra fiadanana fa tsy loza. Sarotra heverina izany ry havana. Indraindray mandalo fahoriana ianao dia mahatonga saina ihany hoe inona re ny fiadanana izay tian'Andriamanitra ho ambara sy aseho atao anatin'izao fahoriana izay manjoa izao, hoe ao anatin'izao olana izay mitranga izao, hoe fa tsy hain'ny sainao takariny izany raha tsy tafaray tsara amin'i Jesosy Kristy ianao, raha tsy tafakambana tsara amin'i Jesosy Kristy ianao ka miaino ny teniny ary manatanteraka ny teny rehetra izay lazainy. Araka ny voasoratra mantsy any amin'ny Luka 1:7 dia ny teny rehetra izay ambaran'Andriamanitra dia tsy misy izay tsy ho tanteraka, fa tsy maintsy tanteraka avokoa ry havana. Averiko indray mandeha hoe na dia tsy takatry ny saina aza ny fitantanany, ny fitondrany izay rehetra avelany iseho eo amin'ny fiainana.
andenge iverina kely amin'ny tantara sika. Tsaronao moa ny tantaran'ny Noa. Noa dia lehilahy marina teo anatrehan'Andriamanitra. Ary nanatanteran'Andriamanitra ny teniny hoe ho hitanareo indray ny tsy fitovian'ny marina sy ny meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo azy, araka izay voasoratra any amin'ny Malakia 3:9-12 izany teny izany. Rehefa nasain'Andriamanitra nanao samby fiara Noa, dia Noa ange tsy mba nihevitra ny hoe fa ahoana koa ary izao andro mamay be izao, mbola tsy fotoana ny orana akory izao dia asain'Andriamanitra manao an'ity. Nataony izay nolazain'Andriamanitra satria fantatr'Andriamanitra loatra ny fankatoavan'ny Noa azy. Ny manodidina ry havana rehefa nahita azy dia ohatra ny nihevitra ny Noa ho adala. Satria nahoana? Satria ny lojikan'olombelona tsy lojika eo amin'Andriamanitra. Dia dinganiko ny tantara fa rehefa tonga ny fotoana izay nitenenan'Andriamanitra ihany koa hoe midiry ianao ao anatin'io samby fiara io miaraka amin'ny baiko rehetra izay nitenenan'Andriamanitra, tsy mba nanisy ady-hevitra Noa. Nampidiriny avokoa ny biby rehetra izay nasain'Andriamanitra ampidirina, ny ankohonany, izy mianakavy. Mbola tsy avy ny orana, mbola nihiboka tao nandritra ny 7 andro izy ireo fa rehefa tonga kosa ny 7 andro dia tamin'ny orambe ny vatravatra ny tsingevana ny samby fiara, fa ny vahoaka sisa rehetra kosa izay nanarabiraby ny baikon'Andriamanitra dia savotry ny rano tao avokoa ary maty ringana, tsy nisy niangana na iray aza afa-tsy ry Noa mianakavy izy sisa izay tao anaty samby fiara. Izany ny famonjen'Andriamanitra ny olona izay manaraka ny teniny ry havana. Ianao ngamba amin'izao fotoana izao mety hoe anaty olana dia mivavaka, dia mbola maharitra mivavaka ihany, ary mety misy olona miteny aminao hoe mba mandeha ana re ary fa any ange izay rehetra mandeha any mba mivaha avokoa ny olana rehetra, na hoe mba manaova re an'izao na koa tsy fantatro izay mety ho valiteny omen'ny olona anao. Fa izao inona ny tenin'Andriamanitra taminao, inona ny voalazan'i Jesosy Kristy taminao, dia izay nolazainy taminao no atovy. Mety hoe nilozan'olon-tiana ianao, na nilozan'ny vadinao, na tsy misy tianao ny manodidina anao na iray aza, na koa nanao ny marina ianao nefa nenjehana. Ny tenin'i Jesosy ange dia milaza indrindra araka izay voasoratra any amin'ny Hebreo 13:15 tapany farany hoe izaho tsy handao anao mihitsy na hafoy anao akory. Jesosy tsy mandao anao, ka inona ny mampiferitra anao eo? Maninona raha miaraka amin'ny Jesosy Kristy, mihaino tsara ny teniny, manaiky ny hotantanany ary tsy miala aminy, izy ilay efa nanamafy fa tsy hafoy anao na handao anao izany mihitsy izy. Ary ny teniny ry havana dia tsy miverina any amin'izany mihitsy raha tsy efa mahatanteraka izay efa nanirahana azy araka ny Isaia 10:12. Dia mety hiteny indray ve ianao hoe ka mba efa ela ihany anie izay nandraisako an'i Jesosy izay? Tsy hitako ihany. Ka ny tenin'Andriamanitra ange dia milaza araka izay voasoratra any amin'ny Luka 2:7 fa ny faharetanareo no ahatananareo ny ainareo. Mila manam-paharetana sika ry havana miaraka amin'ny Jesosy satria averiko aminao indray fa ny fotoanantsika tsy fotoanan'Andriamanitra. Mety ho maika ianao amin'ny vahaolana tokony ho tonga faingana eo aminao fa an'Andriamanitra ianao. Ary izao ny voambarany araka izay voasoratra any amin'ny Jeremia 20:1 hoe motsy mahazo manao aminareo toy ny ataon'ny ity mpanefy tany mangity va aho ry taranak'Israely, hoy Jehova. Indro toy ny tanimanga eo an-tanan'ny mpanefy azy dia toy izany ianareo eo an-tanako ry taranak'Israely. Izany hoe misy famolavolàn'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mpino kristianina ry havana mba tena ho fanaka tsara tarehy omem-boninahitra eo amin'ny fanjakana ange no anton'izany rehetra izany. Ka mbola volavolaina ianao ao anatin'ny faharetana tsy araha-mononmonina, faharetana tsy araha-pahatezerana, faharetana indrindra eo amin'ny Jesosy Kristy, fa izy no efa niteny araka izay voasoratra any amin'ny Matteo 4:20 hoe fa izay maharitra hatramin'ny farany no ho vonjena.
Fantatrao moa ilay famonjena, fandresena ho anao re izany. Aza mijery akory ny manodidina anao izay manaraby anao na manambany anao na maneso anao ao anatin'ny fivavahana amin'ny Jesosy Kristy izay ataonao. Fa ho hitanao anie ny fandringanan'Andriamanitra azy ireo tahaka ny nanaovan'ireto vahoaka ny Noa izay nanaraka ny baikon'Andriamanitra. Andenge ianao mbola hoentiko hijery tranga hafa izay tantara tena nisy dia ny tantara teo amin'ny Jesosy sy Petera. Ny asan'ny Petera dia fantatsika loatra hoe olona mpanarato Petera. Hainy tsara mihitsy izany hoe fitoeran'ny trondro izany. Aiza ny trondro no mipetraka amin'ny alina, any anaty ranolalina be any. Fa nandritry ny tontolon'alina dia tsy nahazo Petera. Maraina ihany ny andro, tratry ny fahaverezan-kevitra ary nanasany arato andeha hody. Iny Jesosy fa tamy teo anoloan'ny fahaverezan-kevitra Petera. Fantatry Jesosy ange zany fahaverezan-kevitra Petera zany na dia tsy miteny ara ny vavany, fa nisy lakana maromaro izay niantsona teo amoron'ny rano fa neny Petera no nalainy. Ary dia lasa Jesosy nandeha teny afovoan'ny rano, niteny tamin'ny Petera hoe eto ny aratonao dia avienao manarato eto. Mbola nidoika ihany Petera satria amin'ny mahalojika ny fanaratona dia amin'ny alina no eny amin'ny lalina ny trondro fa tsy amin'ny andro mazava. Fa inona hoy ianao no niafaran'ny fifampiresahan'ny Jesosy Petera? Hoy Petera hoe eny ary Tompo, fa noho ny amin'ny teninao dia alatsako ny arato. Ka maninona moa raha andeha mba alaitsika tahaka izany tenin'ny Petera izany manoloana ny fahafantarantsika ny tenin'Andriamanitra na fandrenesantsika ny tenin'Andriamanitra hoe eny ary Tompo, fa noho ny amin'ny teninao dia ataoko izany teninao izany. Ary rehefa manaraka ny tenin'i Jesosy Kristy tsy misy an'izany hoe resy anady izany, tsy misy izany ry havana rehefa ny tenin'i Jesosy no atao sy arahana, satria ny tenin'Andriamanitra dia velona sy mahery araka izay voasoratra ny amin'ny Hebreo 4:12. Ary izay manaraka ny tenin'Andriamanitra dia manana ny fahavelomana ry havana ary manana hery izay entina andresena, satria ny mahery ihany ny matanjaka ary ny matanjaka ihany no mandresy. Fa saikitritra nge ny araton'ny Petera, nanantsika ny namany hafa izy mba hiara izaka amin'ny an'ilay trondro be dehibe tao anaty arato. Izany ny vokatry ny fanekena ny tenin'i Jesosy Kristy. Ilay fahaverezan-kevitra nisy teo amin'ny Petera nody fifaliana, ary ilay saika ody maina nisy fahavitrihana tao anatiny, ny sakafo ary nihinan-kanina avokoa ny anetrano satria be dehibe ny trondro izay nentina nody. Ny vola azo etsy an-daniny satria namidy ihany koa ny sasany araka ny mahasam-panarato ny ataony. Noho ny inona? Noho ny fiainona ny tenin'i Jesosy Kristy ary ny fanarahana fotsiny ihany izay niteneniny. Ka tsy ny lojikanao mihitsy, na ny fahaizanao, na ny fahakinganao, na ny kajinao no entinao andresena ao anatin'ny adinao, fa miainoan'i Jesosy Kristy ary ataovy izay asainy ataonao. Tsy fantatro, mety mandaly ady angamba ianao manoloana ny fanamaivana ny olona anao na fanaovataovan'ny olona anao amin'ny tsirariny ary mahatonga fahatezerana eo aminao. Ary tena misy aza ny hoe manangam-pahavalo anao. Aza mijery azy akory, mitody faingana any amin'ny Jesosy Kristy ary manontanian'i Jesosy hoe inona no ambaranao amiko Jesosy? Fa izao ny voalaza araka izay voasoratra ao amin'ny Romanina 12:7 hoe ry malala, aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana. Fa voasoratra hoe ay ny famaliana, izao no amaly hoy Jehova. Ary misaora izay manosona anareo ary mivavah ho an'izay manisy ratsy anareo, hoy ny voasoratra any amin'ny Luka 4:9-20. Dia inona izany ny tenin'i Jesosy asainy ataonao? Asainy mivavaka ho an'izay fahavalonao re ianao fa efa voalazany araka izay voasoratra any amin'ny Luka 2:12-17 hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana mandra-panaoko ny fahavalonao ho fitoera tongotrao. Fantatrao moa ny asan'Andriamanitra ao anatin'izany.
ho ataony fitoeran-tongotrao izay fahavalonao mitadiady aminao. Na ny olana izay misy eo aminao aza milolohan'ny reny akory fa miareta amin'ny fahoriana, mareta amin'ny fivavahana ary mifalia amin'ny fanantenana araka ny voasoratry ny Romanina 12:20 fa miasa Andriamanitra hanao an'ireny olana ho isan-karazany ireny ho fitoeran-tongotrao, ho fanitsakitsakao, ampahafantatra anao Andriamanitra fa tsisy dikany akory io, fa natao hiakaranao hitsahan'ny tongotrao io mba hampisondrotra anao eo amin'ny fahafantarana bebe kokoa an'Andriamanitra, eo amin'ny lafiny ara-pinoana, amin'ny faharetana amin'ny fanarahana ny tenin'Andriamanitra. Aza be kajikajy hoy aho amin'ny zavatra rehetra izay miseho amin'ny fiainanao, fa apetrao eo amin'Andriamanitra dia mazotoa miaino ny teniny mandrakariva dia ataovy re izay asainy ataonao aza hiadiana hevitra akory, ny ady hevitra ne mahariva andro ary ny fototeny ao anatin'izany ady hevitra izany dia ny hoe ady, ary ny ady moa dia avy amin'iza? Avy amin'ny devoly izany ry havana. Ary tsaroa fa rehefa tsy hanaraka sy tsy hiaino ny tenin'Andriamanitra isika dia ny devoly anie no hiteny, ary izay mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra mandrakariva izany no asain'ny devoly ho henoinao rehefa ohatra ianao ka tsy hiaino an' Jesosy ary koa tsy hanao izay ambaran' Jesosy. Jerenao nge ny tantaran'ny Adama sy Eva, niteny Andriamanitra hoe aza hinananareo io azo eo voan'ny saha io, fa nga izy niaino, anga izy nanao izay nitenenin'Andriamanitra, fa ny fierokerehany, ny fitodihan'ny tany amin'ny Satana izay naka endrika bibilava, tany nge izy no niresaka, tany izy no niaino. Ary rehefa miaino ny devoly ianao hainy ny devoly tsara mihitsy ny mandresy lahatra anao, satria zavatra mora atao kely izany ny stratejian'ny devoly eo amin'ny famelarana velapandrika mba hahatratrarany ianao ao anatin'ny aratony. Dia hoano io azo eo voan'ny saha io Satana fa laingan'Andriamanitra izany, fa nareo nge raha mihinana an'io dia lasa mitovy amin'Andriamanitra ary izay ny tsy tian'Andriamanitra ny itovizana aminy. Izany ny laingabean'ny devoly izany. Dia nanao tokoa satria teo amin'izy ireo dia toa marina tokoa izany, fa rehefa nihinana dia teraka teo anie ny fahotany, feno faharesena nge izy mivady, tsy nisy intsony izany fihedanana tahaka ny tao amin'Andriamanitra izany. Izany ny fierokerehana ry havana manoloana ny toe-javatra iray izay mitranga eo aminao. Izany ny vokatry ny tsy fahatokisana ny tenin'Andriamanitra, izany ny vokatry ny tsy fanaovana ny baikon'Andriamanitra sy ny tenin'Andriamanitra, izany ny vokatry ny fisarahana tamin'Andriamanitra, izany ny vokatry ny tsy fibanjinana ny tenin'Andriamanitra, ny tsy fananana ny tenin'Andriamanitra, ny fahalainana mamaky an'io baiboly io. Dia ny devoly nge ho no miteny aminao ary faharesena ny vokatra ao aorianan'izay. Indraindray koa nefa ny zavatra misy dia mihaino tenin'Andriamanitra ihany ny mpino kristianina, fa araka izay tena tiany. Ary inona moa no tena tian'ny olona ho resahana sy tiany ho henoina? Eny fa na dia mpino kristianina aza tsy misy ry havana afa-tsy ny hoe ny fitahiana, ny fahasoavana, ny fandresena ho azy. Fa raha mba hiteny Andriamanitra hoe dinio ny tenanareo, na mitoetra amin'ny finoana ianareo na tsia, ary izaho toetra ny tenanareo, araka izay voasoratra any amin'ny Korintianina 2:17-5 izany, dia ohatra tsy dia mety loatra ohatra ny hoe za efa mivavaka foana ve dia mbola izany ihany. Raha miteny Andriamanitra hoe mibebay ianao ao anatin'io fahotanao io, dia milaza indrindra fa za efa nandray an' Jesosy, efa nibebaka milohan'ny fanoloran-tenako. Be dia be ry havana no mangididy sofina amin'izao fotoana izao, tsy te hiaino an'Andriamanitra. Ary misy aza na miteny amin'ny Andriamanitra ka tsy dia metimety loatra aminy ny fahitana an'ilay tenin'Andriamanitra tao anaty baiboly, ohatra na enony tamin'ny toritenina mety nanendrona azy ihany koa, dia feno fahatezerana izy. Tandremo ry havana tezitra amin'ny tenin'Andriamanitra,
Fahatsiarontsika tsara ngamba ny tantaran'i Mosesy. Mosesy izay nanaovan'Andriamanitra fanekena fa hitondra ny zanak'Izraely tonga hatrany amin'ny tany Kanana. Fa teny an-dalana nge, raha naharitra ny resaka tamin'Andriamanitra i Mosesy tao an-tendrombohitra Horeba tamin'ny fotoana izay nanomezan'Andriamanitra ny didy 10 tamin'ny vato fisaka, dia tsy naharitra ireo zanak'Izraely fa namboatra Andriamanitra volamena teo am-piandrasana ny Mosesy. Niverina avany nge Mosesy ka feno fahatezerany. Ilay voavy resaka tamin'Andriamanitra, ilay nitenenan'Andriamanitra hoe ino ny didy izay ho aseho ny zanak'Izraely, dia inona nataony hozy ianao no ny fahatezerany? Natotany ny vato fisaka ary vaky tresaka tery. Tsy izany ihany ny hatezeran'ny Mosesy nanoloana ny fitarihan'Andriamanitra azy, fa raha nangetaheta ireto zanak'Izraely ireto. Ary rehefa niteny Andriamanitra hoe mitenena amin'io vato io ianao, dia hiboiboika ny rano ho an'ny zanak'Izraely izay milaza mangetaheta. Fa noho ny fahatezeran'ny Mosesy nga izy nanao izay nitenenin'Andriamanitra, nokapohiny ireny vato Andrasany io vakiako aminao izany andalatsoratra masina izany, araka izay voasoratra ny Nomery 20 manomboka eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 9. Izao ny vaky ny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, alao ny tehina ka vorionao sy Arona rahalanao ny fiangonana, ary mitenena amin'ny vatolampy eo imasony, dia ampiboiboika ny rano izy, ary ampivoaka rano an'ny olona avy amin'ny vatolampy ianao, ka dia ampisotroinao ny fiangonana sy ny biby fiompiny. Dia hotohizantsika izany eo amin'ny 12. Ary Mosesy dia nanainga ny tanany ka nikapoka ny vatolampy indroa tamin'ny tehiny, dia niboiboika be dia be ny rano ka nisotro avokoa ny fiangonana sy ny biby fiompiny. Ary Jehovah niteny tamin'i Mosesy sy Arona hoe, satria tsy nino ahy ianareo hanamasina ahy eo maso zanak'Israely, dia tsy hitondra izao fiangonana izao ho any amin'ny tany izay nomeko azy ianareo. Hitanao amin'izany fa na dia nanao fanekena tamin'i Mosesy azy Andriamanitra fa hitondra ny zanak'Israely hatrany amin'ny tany Kanana, tsy navelan'Andriamanitra nahita ny tany Kanana nge Mosesy. Noho ninona? Noho ny tsy fiainoana sy ny tsy fanaovana ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra miteny hoe mitenena ny vatolampy, fa inona no nataon'i Mosesy? Nikapohany ny azy ny vatolampy, ary nikapohany indroa mihitsy noho ny fahatezerany tamin'ireto zanak'Israely ireto. Ry havako, aza mba tezitra amin'ny tenin'Andriamanitra izany, fa Andriamanitra te hiteny aminao ary te hampanaraka anao izay zavatra rehetra tenenina izy no antony ny olana na ny ady sarotra izay misy eo aminao. Ny tenin'Andriamanitra mantsy araka ny voalazan'ny Hebreo 4:12 dia velona sy mahery ary maranitra noho ny sabatra roa lela ka manindrona hatramin'ny fampisarahana ny aina sy ny fanahy ary ny tonina sy ny tsoka ka mahay mamantatra ny eritreritra sy ny fisainany fo. Tian'Andriamanitra ianao hisaraka amin'izay rehetra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, nefa mbola hidogianao ihany hitoerana ho atao iainana. Betsaka ny olona ry havana amin'izao fotoana izao ao anatin'ny alatralatra kely madinidinika na vaventy, ao anatin'ny lainga ihany koa no aza ho mpiainana, ka na dia mandre raha ny tenin'Andriamanitra hoe aza mandainga, aza mangalatra, dia tsy te hiaino an'izany. Fa hitanao anie ny fiafarany izany olona izany, fa tsy matezana izy fihedanana mety heveriny, ka raha mbola mifikitra amin'izany ihany tahaka izany koa ny fitsangatsangana, dia ho any amin'ny fahaverezana mandrakizay anie. Eny fa na dia mpino kristianina raha ry havana mbola misy mitoetra ao anatin'izany, ka na dia efa nanolo tena ho an'i Jesosy Kristy azy ianao, kanefa aroaronao paharatsiana ny fananana an'i Jesosy Kristy, dia miala tsiny indrindra fa miala ao anatinao Jesosy, tsy tamana ao anatinao intsony izy. Ary rehefa tsy tamana Jesosy dia misosoka ho azy anie ny devoly, ary ny devoly tsy manana tanjona afa-tsy izay hitondranao any amin'ny fanjakany, dia fanjakana resy, fanjakana mahantra mandrakizay, fanjakana fadiranovana, fa izay tenin'Andriamanitra efa henonao dia ataovy izay asainy ataonao. Hotohizantsika ry havana
izao taridalana izao amin'ny herin'ny anio tahaka izao raha sitrapon'Andriamanitra fa ho amin'ny androany aloha dia tapitra hatreo ny fotoana iarahantsika ho an'Andriamanitra irery voninahitra ndeha sika iara-iombana amin'ny ivavaka sika tompoko. Misaotra anao izay Andriamanitra, mampahafantatra anay mandrakariva fa bitika sy tsinotsinona izay eo anatrehanao ary tsy mahefa na inona raha misaraka aminao koa ataovy tafaray tanteraka aminao, mba ho mazoto amin'ny firaisana aminao Jesosy Kristy, handray ny teninao Jesosy Kristy, hiaino izany ary koa hankatoy izany, mba ho tanteraka ny teninao hoe raha miray amiko ianareo ka mitoetra ao anatinareo ny teniko dia angatao izay tianareo na inona fa ho tonga aminareo izany. Izany ny etaetanay Tompo dia ny ho tsara fifandraisana aminao, ahaizanay manaraka ny teninao, ahitanay ny voninahitrao ary andresenay etỳ an-tany-piadiana. Ho anao Andriamanitra irery eny ny voninahitra ary tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy ny nanaovana sy nangatahana izany vavaka izany. Amen. Meko anao ry havana ny larana finday raha misy izay tianao izay ifandraisana dia ny 034 11 293 24 034 11 293 24. dia mazotoa miaino an'Andriamanitra ary ataovy izay asainy ataonao, dia mahereza tsara velomy. Noenoinao teo ny fandaharana ny fandraisen'ny mpino kristianina. Ny fandraisen'ny mpino kristianina natolotry Faramalala Razanajatovo teto amin'ny onjam-peon'ny Radio Vaovao Maso.